Pianatra afaka baccalauréat manodidina ny 5,4 alina no andrasana mandritra ny 3 andro ao anatin'ny hetsika ara-panabeazana salon de la rentrée universitaire izay totosaina etsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo etsy Andavamamba. Fanadidina. Pianatra afaka baccalauréat manodidina ny 5,4 alina no andrasana mandritra ireo 3 andro isin'ilay hetsika ara-panabeazana salon de la rentrée universitaire izay totosaina etsy amin'ny Alliance Française d'Antananarivo etsy Andavamamba. Trano efa manodidina 50 tazomireo ivitoeram-pampihofanana sy fampianarana ambony maro samihafa eto an-drenivohitra no mandray anjara amin'ity hetsika ity. Tanjona tokoa ny fanampinareo ho mpianatra voafaka baka mba tsy ho diso safidy mikasika ireo sampam-pampianarana ambony hatrehany. Miara-miasa akaiky amin'ny fikarakarany'ity hetsika ity ny Université GSI Madagasikara izay nametraka toky an'ireo mpianatra voafaka baka. Voalohany indrindra aloha zany valeur ny diplôme satria manana ny habilitation zany hoe reconnu par l'État voire au niveau international mihitsy Université GSI. Ankoatran'izay manana koa ny équivalence administrative ho an'ireo hiditra ampiasam-panjakana manana équivalence en fonction publique zany. Dia manarak'izay koa manana ny reconnaissance ny société satria vao avy ny voroniaraka tamin'ireo société de Madagascar tamin'ny Zoma inona ny ilain'ny société nametraka izy ireo reto ny taranjy ilainay reto ny matière mihitsy ilainay misy fandovana zany misy réforme foana isataona ao anatin'ilay rafim-pampianarana izay takin'ny orinasa no ampianarina mba tsy isian'le hoe tsy hanasa le mpianatra rehefa mivita le fianarana ratoviny. Ohatr'izay koa ny andraikitry ny université mametraka ny zavatra tena ilain'ny orinasa sy ny firenena mihitsy angambany. Isan'ireo ivitoeram-pampihofanana misongadina amin'ny torohevitra entiny ihany koa ny Institut supérieur de formation polyparamède leader. Ny mampiavaka anay zany dia ny qualité d'enseignement na qualité pédagogique zany a eo no manao recrutement na mpampianatra expérimenté zay zany à haut niveau zay zany ny mampiavaka zany. Ny faharoa manaraka an'izay ny mampiavaka koa dia ny fampirisiana ny mpianatra zany ny politique de motivation zany hoe zay major de la classe zany dia hojerena manokana momba azy amin'ny sehitry ny asa. Sy ampampianarana maherin'ny izato afaka isafidianana natolotra ireo mpianatra voafaka baka mandritra ity hetsika maimaimpoana salon de la rentrée universitaire ity.